araky ny lohateny ombony io zany a dia mahakasiky ny faneho-kevitsy ny olona ray a sy mety atao hoe ny sasany a amy resaka hoe ny fananan'olona double nationalité de tsy tokony hilatsaka ho fidina. Zay na hanehoan-kevitsy eto androany. Efa naneo hevitra mahakasika ny koto lehilahy mahitso ambo fa misy hitovizanay a de misy zavatra tsy hitovizanay koa amy faneho-kevitra zay ho ataoko eto. Ny hitovizanay rô lay de zao hoe firy moa olo tsy double nationalité nitondra teo fa nagnay Madagasikara tanatin'ny 80 tao zay. Zany hoe zany tsy tokony ho zany mihitsy ny critère ny olona mahazo milatsaka sy tsy mahazo milatsaka. Fa amiko zany rehefa mba fantatra le olona hoe tena manana fitiava-tanindrazana mora fantarina ne zany le retsy hoe ahoana ny olona tena tia tandrazana, mora fantarina zany na isy olo tsara velatsy ohatra nino ao a mora fantarina indrindrindra zay reo fandimbina andalo tao amin'ny fiainam-pirenena fanaovana politika, mora fantarina ny olona hoe ty olona ty tandrazana, ty olona mpandainga tiky mpahavandy tiky fa politika famenona posiny fitiavan-tsetra foana ny aty, mora fantarina zany. Zay ny tokony critère voalohany hoe olo mba tokony manana tena fitiava-tanindrazana sy mahita fa manana finiavana hitondra fandrosoana sy hitondra fanovana Madagasikara. Zany tokony critère voalohany. Fa tsisy digany zany resaka nationalité zany na tsy na tsy double nationalité de mahazo milatsaky de fidina ve zany satria tsy double nationalité nefa hangalatra roa taona eo hameny posiny ataony eo. Non, zaho aloha tsy d'accord am'zany koa. Aleo milatsaka zay te hilatsaka rehetra rehetra na simple nationalité na double nationalité. Fa ny finiavana ny zava-dehibe ny fitiava-tanindrazana zay hita anjaratsika malagasy mamantatra an'izay. Tsy ho fantatry ny bado mihitsy moa zany hoe ahoana tena olona fitiava-tany fa ohatranay manana ny lohanay mandiniky hainay hoe rakoto rabe tena mana fitiava-tanindrazana, rasolo rasoa tsy mana fitiava-tanindrazana fa politika faminona fangalarana sy hanao abus de pouvoir ro atongavany io. Hainay tsara zany, hainay tsara manavaka zany, haiko moa zany. Zay raiky. Faharoa magnaraka an'izay a de tsy hitovizako hevitra amy koto lehilahy mahitso ambo koa de ty ho anay tsy misy diplôma reto. Zahay aloha itipatipaky zahay tsy misy diplôma reto. Zahay zany tsy nanananay diplôma ambony, tsy nanananay faripahaizana ambony amy fianarana de misy antony be da be eo fa tsy tsaponay. Tsy fananana no enti manana. Anisan'ny zany ary tsy zaho raiky avao tratran'izany fa maro ny mpianatra malagasy tratran'izany. Noho tsy fananany tsy fampina amin'ny pelotan'ny ray aman-dreny a de voatery mijanona amy fianarana na tokony mbola anohy na misy ankizy tena hoe mahay tena mahay be aza fa noho zay ka zay de tavela. Fa matoa izy mahay a de manana ny ati-dohany izay, manana ny intelligence-ny izay. De zay ny hipodianako hoe firy a ny olona be diplôma nitondra teo Madagasikara. Aiza Madagasikara? Aiza Madagasikara tany nandritran'izay 80 taona zay. Zany hoe zany amiko koa zany hiady anay eo zay tsy mana diplôma tsy manana boritra fa mba tokony jerenako hoe ahoana ny niveau d'intelligence n'ty olona tiky. Fa raha ohatra hoe raha zaho raha vanitiky zany ro hoe lasa filoham-pirenena amaray afaka maray, mety tsy manam-pahaizana za, mety tsy mana diplôma za. Fa zaho de mitena amitsika vahoaka malagasy a
fa vitako mitondra ny firenena eo. Ny zavatra ataoko de zao, za efa tsy manana diplôme, tsy manam-pahaizana, fa le fitiavan-tanandrazana natirako, ny intelligenceko atokisako, de ny mpiara-miasa amiko no ataoko olona manam-pahaizana daholo. Nefa tandremo am'izay tandremo sao de hoe raha vanitika ty président, raha vanitika ty olona tsy mana diplôme, de nareo le manam-pahaizana manodidina anakay antsoky miara-miasa amiko hoe handeha hivarotra ana mitsangana. Attention, na anao manana diplôme amin'ny gony, anao tsy handeha hamarotra ny raha vanitika mitsangana zany mihitsiny, raha mbola raha vanitika manana ny ty atidohany ty. Na manana diplôme dimy gony anao, tsy handeha hivarotra ny raha vanitika mihitsy na mpitsanganana. Zaho de miteny aminareo zay zany, raha ohatra hoe président raha vanitika, olona manam-pahaizana daholo, iza ny olona manam-pahaizana ara-ekônomia, iza olona manam-pahaizana amin'ny fifandraisana ivelany, iza ny olona manam-pahaizana amin'ny resaka renak'ibony tany. Zay gnahy no safidiako hiara-iasa amiko. Ary haiko tsara ny safidy ny olona hiara-kiasa amiko. Za mipetraka maha président anakay de olona miara-miasa, haiko tsara ny fidy hoe, satria diso haiko daholy ny olona nilomano tanatin'ny politika hatramizay teto Madagasikara. Haiko tsy anjery daholy ty olona ty ohatran'izao, ty olona ty ohatran'izao, ty olona zao. Anome ohatra fotsiny, anisany tonga de teneniko tsy atahorako ny teneny zany. Raha zao no filoha raha pitso afaka pitso, de fa nisy nohantroky hiara-asa amiko voalohany Lazare Zafarson, izy le rangaha tamatavy izy iatsetsomo, le rangaha tamatavy le azafady fa le tamatavy iny iara-tsetsomo izay le milaza pidina ny vidim-piainana malagasy iny foana izy. Iny fa anisany antroko, Lazare Zafarson fa anisany antroko, Patrick Manana fa anisany antroko. Zaho aloha de tsoroko aminao ndre matao filoha, laha ohatra hoe raha vanitiky président, zaho tsy hikaiky an'ireo olo miara-miasa aminao ananiky zaho reo. Non. Reo zany tonga de alefako aroy amin'ny 100 kilomètre aroy. Zay olo fa nilomana anatin'ny politika depuis teo, alefako amin'ny 100 kilomètre ary. Satria reo olo miara-miasa aminao reo ndre matao filoha nan'izao, mitombo isan'andro manalina ny fanimbany endrika amin'ny fitondrana fanavaozana zao. Any aminao ro hiarany rihatra nefa ararotiny ny mpanohitra fitondrana. Baka amin'ny ataony reto olo reto. Fa itsika vahoaka koa moa tsy mahay mijery ny raha zay. Raha ataotsika ohatra fotsiny zao amin'ny Assemblée nationale, tsisy dirany Filoham-Pirenena ny resaka amin'ny Assemblée nationale agny. Satria reo agny ro manao ny fifidianandreo sy ny rahandreo agny, fa tsisy Filoham-Pirenena tsy manana droit hibaiko hoe rakoto fifidinareo na rabe ny fidinareo. Iandro Rajel ro mpanao an'izany teo, satria fa zatra ny tsy fanaran-dalàna. Fa tsisy idirany Filoham-Pirenena velively ny any amin'ny Assemblée nationale. Fa zay teneniko hoe raha vanitiky ny président raha pitso afakipy amaray afakamaray, olo reo aloha de fa miala 1000 kilomètre miala ny raha vanitiky reo. Zaho zany tsy mila an'ireo mihitsiny. Tena marina raha teneniko zany. Haiko hoe iano io fa vitako lista ato aby hoe reto tena olo mana finiavana hampiova Madagasikara, hampandroso a Madagasikara. Fa amiko ato aby lista an'ireo. Fa nofonofo magnanakay satria manaka tegna zao tsy raha hotiany Gasy, satria tegna olo tsy olo malaza, tsy olo raha, fa Gasy mila olo hagnabokaboko anazy amin'ny fijalia avao, zay ro tadiaviny. Zay fotsiny zany gn'anakay mahakasika ny resaky critère fividiana eo. Fa tiky ro tena tiako tsindrina eto, miangava anareo mpitondra fanjakana, miangava anareo indrindrindrindra ndre matao filoha. Raha vaonareo io lalagna napetraky ny fitondrana mapara teo amin'ny resaky caution io, satria fametraha barazy ankolaky igny
ho an'olo tsy manam-bola. Zany hoe zany ho lalaovin'olo mpanam-bola hangolo-karena sy tsy tia tanindrazana foana zany Madagasikara io hatramy farany. Raha vaonareo apodiano aleo hanandro Hilatsaka zay manam-fitiavana tanindrazana sy mahatokony tenany fa ho tian'ny vahoaka. Fa io caution napetraky fitondram-mapana io tena tsy mapara io tena tsy izy mihitsiny io, satria zavatra nataondreo hifikirandreo fitondrana, satria reo nalaon'ny volan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy teo. Tsisy mpanambola mihitsiny tsisy olona afaka hifaninana amindreo amy resaky miliara hilatsana Filoham-Pirenena. Io angatako amindreo mpitondra fanjakana hoe raha vaonareo io lalàna napetraky ny mapara io caution miliara io ataovy amin'ny ara-dalàna ahafany zay malagasy manana zo Hilatsaky, zay manana fahefana Hilatsaky. Zay fotsy zany anakay fangatako amin'ny mpitondra fanjakana hoe avereno amy taloha io caution io. Mankasitraka tompoko zay indray aloha ny anina ravanitika, fa hamaray araky ny ohatry ny raha nomeko, fotoa nomeko hiresako resaky assemblée nationale hamaray midi fotoatsika 12h heure Madagasikara et 11h atoandro heure de France.